tonga eto amin'ny fotoana nisy fahamezana indray ribijery ajaina amin'izao takarivany talata fa 5 ny volana jolay 2024 izao tolorana ny araba no izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolony tsy fandriampahalemana avy hatrano mikasika indrindra ny fanafiana izay niseho tetsy Andraisory io ariva io dia Timla ny rongo basy no nanafika teny antoerana lehilahy iray no fantatra teto fa maty voatifitra tsy mbola fantatra ihany koa ny vola very dia ary ho jerentsika indrindra ny andindiny makasika izay vaovao izay. Nisahotaka ny tanànan'Andraisory io ariva io araka ny fanazavana izay voaray avy amin'ny loharam-baovao ao an-toerana dia nisy 5 lany tambasy nanafika ireo mpivarotra izay nifanena tamin'ny teny an-dalana isan'izany ny mpivarokena, ny épicerie, nitafiany ihany koa ny gargoty. Araka ny fanampanazavana ny menanay dia teo amin'ny sapanina eo amin'ilay antsoina hoe Vatobe ao amin'ity vokotany Andraisory ity no nitrangan'izany herisetra izany. Nanao tifidranitra ireo 5 lahy ny tambasy mba handresen-dahatra ireo rehetra izay mitetika ny sakana. Nanakoako ny bobasy ny loharam-baovao hatrany no nilaza fa nisy olona nivorivory teo amin'ny ikanja fanaovana baskety eo Andraisory asa saika isakana reto jolahy angamba izy reto. Avy hatrany nefa dia tifitra variraraka no nahazo azy ireo. Nitifitra tokoa reto jolahy nikasa hanaparitaka reto olona nivorivory. Fantatra ary fa olona iray no maty voan'ny balavery gabovariboanjo ao an-toerana ity voatifitry ny basy ity. Nitsoaka ny azo anakatso avy eo ireo jolahy niazo ny lalana mivoaka makany amin'ny bibilava iny. Raha ny fanazavany loharanom-baovao hatrany dia toa hain'izy ireo ny zavatra ataony satria hita amin'ny lera tsy nisy ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny toerana iny mihitsy no nanao ny asa ratsy ny reto jolahy nanapoaka basy. Tonga teny toerana ny mpitandro ny filaminana misokatra amin'ny fanadihadiana mikasika aty fanafiana mahery vaika aty.